Anao a miarabantsika rehetra manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra foana araky ny efa teny mpitahina teny fampahirezana efa fifampahirezantsika amin'ny alalan'ity pejy tambajotra ifampitafatsika sy ifampizarantsika plateforme eto ity. Tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Ny zavatra ho resahantsika androany dia hozaraiko anankiroa. Ny voalohany dia resahako ny investituran'ny filohan'ny Amerika, Monsieur Donald Trump, l'an fito amby efapolo président de la républicaine zareo américaine izany. Mandeha aingana be mihitsy any ny olona efa fito amby efapolo zao. De izay koa ngamba mety mitaratra ny hoe tsy parazara hoe mandroso be ny firenena anankiray raha hoe efa tonga amin'izay 47e président de la république izay. Bref, sasiteny kely iny. Ny tapany faharoa dia resahantsika ny toedrarà malagasy mifanitsy indrindra amin'ilay diany olo-manakaja eto amin'ny tany république, président du Sénat, Monsieur Richard Ravalomanana. Ireo zavatra roa ireo zany no ifampizarantsika, ifampiresahantsika ato vetivety anio. Lany filohan'ny États-Unis d'Amérique i Monsieur Donald Trump, 47e président de la République. Nanao fianianana ny lehilahy tamin'ilay baiboly izay efa ifandimbiasan'ireo manam-pahefana isan-karazany efa nifandimby. Ary spécial izay baiboly izay samy nanao fianianana teo daholo ny mpitondra tsirairay avy. Par rapport amin'izay aloha dia tiako ny manipika amintsika hoe Jehovah Andriamanitra mandinika ny vosiny fo. Zany hoe raha misy filoham-pirenena manao fianianana anankiray dia misy zany mahita any amin'ny tsita maso any mahavaky ny toe-potsika tsirairay avy ninona ao anatin'ny toe-potsika tsy miloka ao. Tadidiko koa nisy fotoana ny filoham-pirenena malagasy Monsieur Andry Nirina Rajoelina tamin'ny vanim-potoanany. Rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana izy dia niteraka polémika be mihitsy hoe maninona no tsy samy anina amin'ny baiboly sy ny ohatran'izany. Ny polémika, ny interprétation ny tsirairay, ny toe-pony ihany koa tsy ny anina tamin'ny baiboly na atao koa raha hoe ny anina izy tamin'ny baiboly. Dia miverina amin'ilay zavatra nambarantsika teo hoe Jehovah Andriamanitra mandinika ny vosiny fo. Ny antony ilazako an'izay dia tsotra be fotsiny hoe na mianina ianao na tsy mianina amin'ny zavatra ataonao. D'ailleurs ao amin'ny baiboly misy passage ny amin'ny hoe aza mianina, aza mivoadivady foana amin'Andriamanitra tsy toa, amin'ny Jehovah nanao ny lanitra sy ny tany. Tsy izany no miteny an'izany fa ny baiboly fampianaran'i Jesosy Kristy zany. Zany hoe tsika zany tsy tokony hianina amin'iza sy iza zany mihitsy surtout amin'Andriamanitra tsy toa. Tsy izaho no miteny an'izany fa ny baiboly. Teraina ny tompo. Dia rehefa nandeha ny investituran'ny Monsieur Donald Trump, ny zavatra nanaitra n'izao tontolo zao ny tenako ihany koa raha dia somary étonné kely tao anatin'izay dia voadidina olona manam-pahaizana be da be mihitsy ny lehilahy.
tsy vitany hoe manam-pahaizana fa sady mpanefoefo no aferista mpikirakira afera ary tsy hoe aferista n'importe qui fa ireo sangany manerana zao tontolo zao ireo tête isan'izany a ny tompon'ny meta Facebook namorona ny meta Facebook zany a Mark Zuckerberg zay ny anarany raha tsy diso haitsio am'izay a isan'izany any koa ny lehibean'ny mpamorona ny orinasa Amazon Jeff Bezos de ny lehibean'ny TikTok Suzy Chun, Elon Musk tompon'ny Tesla, ny lehibean'ny Apple Cook Time ary ny OpenAI Sam Altman sy ny sisa be da be. Tena étonné ho any tenako satria entouré, bien entouré ny lehilahy. Zany hoe za zany mahita ihany ko tao ambadika hoe matoa izy bien entouré, matoa izy voadidin'ireo mpanambola sy mpanefoefo mpikirakira fera manam-pahaizana, ireo tety sangany elite an'izao tontolo zao ireo, dia za koa mahita hoe tao ambadiky ny propagande sy ny assistance tamin'ny lafiny rehetra zany, dia efa tao ireo elita ireo ireo mpanambola ireo no miseho ireo no hitantsika tamin'ny écran ny sary ny anao manjery sy ny sisa rehetra hoe ny filohan'ny mpamorona ny Facebook Meta, ny Amazon, ny Tesla, ny TikTok, ny Apple, ny OpenAI dia tao ambadiky Donald Trump. Zay zany no hita fa ny tsy hita sur et certain fa any ho any ao anatin'ilay parenthèse hoe discrétion, important be koa zay discrétion satria discrétion rehefa manao zavatra isika dia posé kokoa ary tena hoe vokatra percutant kokoa rehefa ao anatin'ny discrétion any olona anankiray fa tsy ao anatin'ny hoerahoera. Tsika rehetra miara mahafantatra sy mahita an'izany hoe projet M Tanamasoandro hoe flyover hoerahoera ny tiako tenenina am'izay fa ny olona discret posé sady mampita hafatra ihany ny pejy de raina ny tompo Jesosy Kristy ihany koa de tena discret mihitsy izy rehefa niakatra fitsarana no tsarainy pilato ianao ve ny zanak'Andriamanitra voalaza anao zay fotsiny tenenina porfo amiko ary fa zanak'Andriamanitra ianao tsy fantatrao va fa manana fahefana amotsitra anao sy anagadra anao sy de ny réponse ny Jesosy Kristy dia par discrétion daholo, tsy ny dévoile zavatra ankoatra ny discrétion mihitsy izy tao anatin'ny tontolony hoe fiainana mandrakizay. Important be zay zavatra ambarantsika izay. Oui, ateo hoe bien entouré ny investiture ny monsieur Donald Trump ary tsy hoe selon ny investiture ihany fa sur et certain fa tao ambadiky izay investiture izay ihany koa nanomboka tany amin'ny propagande zany hoe avant, pendant, après zany dia nisy andreo elita sy mpanambola manam-pahaizana tetin'ny affaire izao tontolo zao mpikirakira borsa sy ny sisa rehetrarehetra ireo tao ambadika dia vokatr'izay dia tena posé ny résultat malgré hoe teo ny empêchement isan-karazany hitatsika ny tentative d'assassinat tamin'ny monsieur Donald Trump fa manamarina n'ilay zavatra ny resantsika teo hoe ny vokatra dia posé, ny vokatra dia efficace ary azo tsapaitanana mihitsy l'année 47e président de la République ani États-Unis et monsieur Donald Trump. Félicitations. Uratsy ny affaire. Uratsy ny affaire. Uratsy ny affaire. Affaire ko farany. Raha miteny an'izany dia tsy hoe mampatahotra na hoe mampiorooro fa ny atsika par discernement analyse
miainga amin'ny famarinan'ny soratra masina baiboly ary apartiran'ny fea sy ny zavatra misy a rehefa manao taha isika constatation de fait dia mitire conclusion a anio zany de anambara hoe ho ratsy ny afera. Donald Trump de fantatsika tsara fa raha milalaoky sary teny isika de hoe trompe mpamitaka fa am'izay sary teny an'izay ihany koa dia azotsika ambara hoe trompette, alleluia, trompetra efa lazaitsika teto zay a. Eo amin'ny plan salutaire baiboly a mpamingana de izy Jakoba. Jakoba mpamingana mpandainga ary vitany a no namitaka ny ralahany Esau ary rehefa voafingany tsara mihitsy Esau tao anatin'ny hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa misy message daholo zany zavatra lazaiko aminao zany a. Ny reniny Jakoba no tao anatin'izay hoe zavatra rehetra miara-miasa izay dia somary corrompu ihany le izy fa Andriamanitra mandinika ny vosony fo a. Ary Andriamanitra tsy to mihitsy nanambara hoe Jakoba no tiako fa Esau kosa halako. Misy détail be zay fa tsy hoe Andriamanitra akory a miangatra na Andriamanitra hoe ao anatin'ny attitude hoe discrimination na hoe raciste fa misy fanambarana miafina révélation anatin'izay hoe Jakoba no tiako zay, Esau halako. Jakoba mpamingana, Donald Trump trompe mpamingana ihany koa, mpandainga ve tsy andeha am'izay raisonnement zay a fa ny lehilahy ity président de la république ny États-Unis Donald Trump ity de za tena mahita hoe misy caractère be ny lehilahy, mahitsy ary posé. Eo indrindra nefa no maharatsy ny afera, ratsy ny afera. Sur le plan international là, tamin'ny investiture ny monsieur Donald Trump dia tsy présent tao ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Misy enjeu politique, géopolitique misambaditaka be ihany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fantatsika tsara fa ny Amerikana sy ny Frantsay a, ny anglo-saxon a dia misy relation izay hoe tena bien fondé depuis an'ny première guerre, deuxième guerre mondiale, à partir ny traité be da be isan-karazany no signena. Ary fantatsika zany satria manana ny droit de vote absolu ao amin'ny ONU, zany hoe afaka tsy mandalo tsangatanana fa afaka tonga de mipasea rehefa misy zavatra tianao tapahana. Hitatsika tamin'ireny affaire ny Irak, affaire Ukraine, affaire sy ny sisa be da be reny dia makiady fotsiny de mamakiady ry zareo a de imposer la loi partout izy de afaka miimposer le resaka droit de vote sady mandefa indisy amintsika ihany fa ratsy ny affaire dikan'izay satria depuis any hoe ny signé traité depuis any hoe resaka première guerre, deuxième guerre mondiale sy ny sisa rehetra dia tonga tamin'ny hoe paix et sécurité ONU efa ndraisantsika ihany koa. Ratsy ny affaire, napetraka ny démocratie, napetraka ny fonds monétaire international, napetraka ny UNICEF, napetraka izay, napetraka rehetrarehetra fa ny zavatra misy anefa dia ratsy ny affaire. Vao maika miaratsy ny affaire tompoko jereo ny situation partout. Ny tany mahantra mbola mihamantra, ny tany manan-karena mihamanankarena ihany koa. Fa par rapport indrindra amin'ity élection Donald Trump ity, ratsy ny affaire ary isan'ny tena hoe affaire tena hoe mampametram-panontaniana zany de hoe ahoana ny ho avin'ny Ukraine.
Ny zavatra misy par rapport amin'ny hoe falaniny monsieur le Donald Trump ity manana karaktera be ny lehilahy ary tena posé izy dia ny fahitany mpandinika azy fa za moa za miresaka aminareo zao le hoe selon ny principe ny baiboly de hoe aza mahatoky olona vaozana zay mitoky amin'olona de za zany mametraka méfiance foana fa kosa ny zavatra hita de sambaditaka be mihitsy ny filohan'ny ukrainianina am'izao vanim-potoana iresantsika izao sy ny européanina satria miteny hoe brisé ny alliance ny Europa sy Amerika zany zavatra tsy hisy mihitsy zany ny vazaha mahay mody miady izy fa malgré hoe isika na de miatsara velatsy ao anatitsika zay malagasy ny africaine fa ny vazaha kosa mahay cinéma izy zay le hoe vazaha mody miady raha tsy ny affaire satria ity filoham-pirenena 47e président de la république ity de tena patriote izy ary posé be izy am'izay idian'izay l'Amérique avant tout même Brésil le akaikiny ao ary même Venezuela même Cuba ireo firenena rehetra mifanila-bodirindrina amin'ireo fa tsy te halala izy fa ny azy dia Amérique avant tout l'Amérique avant tout ary ny fampitombona ny resaka PIB ny tanjaky Amerika fampiroboroboana izany na tonga azy ny amin'ny hoe vao tao an-tsainy fotsiny hoe hiverina irotsaka président de la république izy tena tsony daholo reo elita amérikana mpanambola be da be ny tanjatsika teo Facebook ny Amazon ny Tesla ny TikTok ny OpenAI ny Apple sy ny sisa rehetra ao ambadiky ny parenthèse discrétion ho ratsy ny affaire satria il suffit fotsiny hoe miala am'izay ligne droite zay efa nandehana ny Joe Biden natao anatin'ny mahadémokraty azy izay lay démocrate zay misy raha lalaovitsika ihany ny teny dia za mahita hoe démon devoly satana ao anatin'ny pratika ampinan'ilay suffixe moa sa préfixe ny filazan'izany kratie zany hoe pratika an'ilay efipetsiny démonie zay lay démocratie mialatsiny amin'ny lalao an'ilay teny satria partir an'ilay hoe démocratie dia za zany mahita hoe tsy hitako hoe inona ny lanan'ilay démocratie jerevony ka Madagasikara miaina démocratie ve ny olona anjaranao ny mamaly an'izay sa mamaly an'izay tsika rehetra vo mivoaka ianao de miandrana ny vavabasy Roland Ratsiraka zao hatrany amin'ny fanaovana fotiny izy dia raha na miaramila manao kakolona gendarme 13 mai zany tsara ambina raha vao misy événement politique mafanafana kely jereo ny résultat ny fifidianana ny Vandimbia fifidianana filohan'ny république ny députation farany teo ny élection communale fa za zany mahita hoe démocratie ary iny napetraka mihitsy zay affaire ratsy zay démocratie afahan'ny mpanambola manambola hatrany hatrany zany zavatra resantsika zany mety be da be nareo ny gaga hoe fangady lui tsy mitory baiboly tsy mitory soratra masina tsy mitory fiainana mandrakizay fa za dia manaitra ny conscience anao sy ny réflexion anao satria misy hevipetsiny démon devoly satana ety am'ty zao tontolo zao ity ary ny afahanao manana an'izay conscience izay fa tsapatena fifoazapana zay dia à partir ny hoe tsara fifandraisana am' Jesosy Kristy ianao za raha no étalagena verset be da be eto étalage biblique cours théologie il sert à quoi ianao tsy manana ny fanamasina portion mialatsiny efa tsy manondra an'izy an'iza hoe ianao menao na io fa lay sain'ilay olona nefa voahidy ao anatin'ilay démocratie ratsy ny affaire satria lay olona motombe lay olona tsy mifo akory lay olona
tsy sekoe akory zay mahatonga ana amsekoe atsika foana za tsy manery anizanizy amy zavatra zaraiko sy hoe miimposer idéologie na mampitahotra na ihany ko miintimité na miincité jamais juste apartage fotsiny a ary zay mahatonga ana mitondra édification mitondra fizarana miendrika restauration fananarana sy ny sisa rehetra ahafahan'ny olona mahatsapatena amy zavatra zarainy de apartir am'izay izy mametraka réflexion anatiny ao satria raha resaka toroteny zany be da be fa nitondra inona teo amin'ny firenena teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zay fa za raha mitoroteny raha mizaha soratra masina baiboly de tsy misy afa-tsy ny hoe mibeba raitsy mifanahy masina manolora tena ho an' Jesosy Kristy de apartir an'izay misokatra io lohanao io a misokatra ny conscience anao ary ny subconscient anao afaka mahatakatra zavatra par rapport am'le hoe hevim-petsy ny démonie ety am'ity zao tontolo zao ity ho ratsy ho any affaire ho ratsy ny affaire ny antony andriko an'izay dia miroso isika makany amin'ny faminaniana baiboly trompe Donald Trump ampamingana trompette ihany ko fanampin'izay fanazavana efa nanambaratsika rehetra zay efa manomboka ihany ko misigné traité de paix Israël sy Gaza ny amy resaka Palestine ametrahana ny antsony hoe paix et sécurité trompette daholo zany trompetra daholo izany la ligne droite hatram'izay nandehanandreo démocrate dia mariage pour tous lasy vavy ny lasa amy lehilahy afaka mifanambady ny vehivavy samy vehivavy faranteo zao taty France de pasteur anankiroa samy lesbienne na ny fanambady bref ratsy ny affaire satria Donald Trump dia avy hatrany de narosiny mihitsy hoe tsy misy an'izay troisième choix izay hoe lehilahy sy lehilahy vehivavy sy vehivavy afaka mifanambady zany hoe la ligne droite nandehanany démon satana démocratie hatram'izay brisé ratsy ny affaire santionany daholo zany omeko atsika zany ratsy ny affaire satria vo kitikity ihany koa ny lalànany amin'ny fanalanjaza tatsika tany Argentine na oraka be mihitsy nandia daholo reo mpanaraka ny théorian'ny démocratie satria hoe afaka manala zaza afaka miaina an'ilay libertinage sy ny sisa rehetra de tout genre fa ity lehilahy Donald Trump 47e république ity mitsoka ny trompette izy tapitra atreo raha mbola izy ny président ny États-Unis izany resaka hoe lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy zany tsy ekeny zany zava-miafina lehibe zany brisé zany de mipetraka ny fanontaniana hoe élu par qui zany Donald Trump conclusion lazaiko atsika maranoko an'ity paragraphe ity de hoe raha lasy ranabavy ny faminaniana tsy maintsy tanteraka baiboly ny resako am'izay ninona toe-pon'ny olona ninona toe-pon'ny amerikana ninona te-pon'ireo démocratie le démocrate hoe lehilahy samy lehilahy vehivavy samy vehivavy tsy mahasakana ny faminanian'Andriamanitra izany efa nambarantsika teto fa Nebukadnezara dia antikristy Aserosy mpanjaka dia antikristy ny romanina tamin'izany vanim-potoana izany koa dia antikristy Pilato ary Kaisara sy ny sisa rehetra fa tanteraka foana ny faminaniana tanteraka daholo zay nanoratana an' Jesosy Kristy tao amin'ny baiboly ny tiako tenenina am'izany dia honareo izay mieritreritra fa hoe élu par Dieu Donald Trump marina foana aloha ny baiboly ny amin'ny hoe ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra na ilay fahefana
tamin'ny vanim-potoanana Daniel, bokin'ny Daniel, Nebokadnezara, Aserosy mpanjaka, bokin'ny Ester, filazontsara ry Pilato sy ry pioko tao amin'ny lapa tao amin'ny fanjakana romanina niaraka tamin'ny fariseo, mpanonga-panjakana tamin'izany ilay fanjakana dia fanjakana ho rahatr'izay Jesosy Kristy no resahana. Ninonina toe-potsika, ninonina principe misy ety amin'ity zao tontolo zao ity, na démocratie na patriotisme na tanindrazana fahafahana fandrosoana na projet tanamasoandro na IEM, tsy maintsy tanteraka ny faminaniana baiboly. Zany hoe ninonina toe-pon'ny olona anankiray, na toe-pon'ny Donald Trump, na toe-pon'ny filoham-pirenena malagasy, na no toe-poko, dia misy fahendren'Andriamanitra foana eo ambonin'iny a, ary tsy maintsy seleny faminaniana, miasa foana Andriamanitra amin'ny mahatsotoa azy eo ambonin'ny toe-potsika tsirairay avy. Ka na réchauffement climatique, na haitany, na insécurité, na affaire dodôla, na affaire faniry, na toeto, toe-potsika ety an-tany, dia tsy maintsy tanteraka foana ny faminaniana, tsy maintsy tanteraka foana ny famarinan'ny baiboly. Ratsy ny afera ho an'izao tontolo zao, ratsy ny afera ho andreo lazaina fa marefo, zay mantsy ilay izy hoe atao victime, manao victime zany, marefo, dia klasena hoe LGBT égale marefo, amin'izay misy loi votena hiprotégena an'ilay iarovana an'ilay idéologie, ilay fireana, dia afaka manapatra an'ilay fireana amin'izay ilay principe ary ampidirina, injectena amin'ny fiarahamonina. Tanareo amin'izany ilay AFP tsy ny démonie, za j'ai rien contre ny LGBT sy ny ohatran'izany, fa mijanona foana amin'ny principe ny baiboly, ary za raha tena hoe mivavaka malahelo andreny olona tafiditra ao anatin'ireny esprit ireny, toloren'i Jesosy ny mombanao sy ny tenanao, ratsy ny afera ho azy ireny satria misy fitsimbadiana par rapport amin'ny position an'izy ireny, ary misy tery, misy issue zany mihidy ho azy ireo zay ihany koa nefa dia miprocure ny rappelany amin'ny hoe ny fahefana dia an'Andriamanitra, ary misy farany zavatra rehetra. Ratsy ny afera ho an'ny ady izay novoizina sy novolena napetraka faritra Ukraine iny, satria exposé ny victime izay natao manipulation tao anatin'izany, dia tsy iza zany fa ny filoha ny vahoaka ihany koa zay pris en franc glas délit en otage, vahoaka ukrainienne zany zay tsy nitady ady, nitady korotana, tsy nila akory bomba menjera ao amin'izareo kanefa dia tonga ao amin'izareo ny ady vokatry ny manipulation à gauche à droite sy ny resaka trafic d'arme sy ny sisa rehetra. Ratsy ny afera satria misy olona anankiray patriote tonga eo amin'ny pouvoir, ary tsy hoe pouvoir n'importe comment fa ny grande puissance internationale mihitsy, premier mondial mihitsy, tonga amin'ny tetiny zany branche izany ny lehilahy Donald Trump, ary manatsimbadika ny tendance rehetra araka ny toe-pony, anefa amin'izay izy hoe patriote izay dia misy faminaniana mitaingina eo ambonin'izay, ary miroso makany amin'ny faminaniana isika, manambara zavatra be da be mihitsy. Zany rehetrarehetra zany dia réflexion apetraka daholo dinio ny fipetraky ny fikisaky ny vanim-potoana sy ny fietsehan'ny élément rehetra ety amin'ity zao tontolo zao ity, fa manambara zavatra be, ary tokony tsy atoritorianao par rapport amin'ny herin'ny filazontsara ny faminaniana baiboly, indrindra mibepa fa ratsy ny afera efa akaiky ny farany. Ny arana hita isika
interview any président ny Sénat de Madagascar, Monsieur Richard Ravalomanana, généraly za tsy hanonan'le hoe korotamby satria miendrika ny respect izy amin'ny maha-généraly azy, amin'ny maha olon-dehibe azy ihany koa, Monsieur Richard Ravalomanana. Nakany Russie ny lehilahy dia nisy ny interview nataony tamina plateau anankiray, de nambarany tao hoe Madagasikara tsy mahantra fa feno grande surface Madagasikara tsy mahantra satria ny indisy amin'izay resaka hoe tsy mahantra izay Madagasikara de jereo ny embouteillage bioririka Analakely Isotry partout Akorondrano. Zay zany no argument nentin'ny Monsieur Richard Ravalomanana nylazany fa tsy mahantra ny malagasy. Ianao no mamaly an'izay mahantra ve malagasy zao tontolo zao efa mamaly an'izay ihany koa ny algorithme intelligence artificielle. Il suffit de taper hoe pays les plus pauvres du monde de hitanao hoe manan-karena Madagasikara. Anjarantsika rehetra no mamaly an'izay, ratsy ny afera, ratsy ny afera satria rehefa misy vérité izay ezahana étouffena un jour ou l'autre, ratsy ny afera satria tsy maintsy hipoaka izay. Tanao io saosisy io asisio foana ao anatin'ny fanisihana ao anatin'ny sac ilay fonina saosisy iny, de na ataoko hoe nitsotra indrindra angamba par exemple de hoe fokiso rivotra ny chambre à air anankiray, fokiso rivotra foana, fokiso rivotra foana, fa un moment donné rehefa tsy respecté le hoe 2 bar 3 bar 4 bar mipoaka iny, mitsefitra iny, mitsefitra iny, mitsefitra iny, ary rehefa mitsefitra iny rehefa mipoaka iny zay eo akaikikaiky eo dia miaina ny vokatra. Raha ohatra hoe pneu ana tracteur ireny no testenao amin'izay andrana izay, expérience zay, enjana be satria ny fipoahana iny tsy moramora ho an'ilay olona aux alentours zany, au plus près ny resahako amin'izay. Ratsy ny afera satria rehefa ohatra hoe isaky ny misy fifidianana zany dia misy voka-pifidianana marina, kanefa ianao rehefa mamoaka voka-pifidianana izay manana fahefana tandrify amin'izany de tsy ilay voka-pifidianana marina no vokany fa ilay tsy marina. Un jour ou l'autre ça va péter. Ary ratsy ny afera amin'izay, ratsy ny afera raha ohatra hoe fidinao daholo izay afaka fidinao miaramila na gendarme ny fahefana isa tokony avy de mirasotra amin'izay tapaka foana ny rano ny jiro de alatra voamaso ny kidnapping ny fahefamividy tsy amin'ny toerany mitombo isan'andro ny tsy manan-kohanina, ny zazateraka voka tsy nirina sy ny sisa be da be, indice de pauvreté ho ratsy ny afera. Pour le moment afaka tefena amin'ny fahefana sy ny vola sy ny intimidation sy ny zavatra ohatr'izany ny zavatra rehetrarehetra pour le moment, fa un jour ou l'autre ratsy ny afera, ho ratsy ny afera. Ary rehefa ratsy ny afera dia tsy maintsy tonga amin'ny tsotsoromamba izarahana, tsy maintsy mialatsiny hiteny an'ity ary tsy maniry an'izany sanatria ve orienté makany amin'ny resaka hoe guerre civile, ny chasse à l'homme, fiazana isa-tokantrano 2 fois pire 3 fois pire ny reny tamin'ny 2009 reny ny dorotrano ny ambolehitra ny tsy te hiteny zavatra petsaka. Ho ratsy ny afera, ho ratsy ny afera ary
mitodika petit à petit makany a ny tondro avaratra ny boussole, ny aiguille d'indication zany, la indicateur dia miamanondro makany am'ilay ho ratsy ny afera, ratsy ny afera. Misy farany avokoa ny zavatra rehetra, misy farany avokoa ny zavatra rehetra ratsy ny afera satria lolaovina ny soratra masina, lolaovina ny tenin'Andriamanitra, karazana faux prophète, karazana faux bishop, faux révérend, faux évangéliste, faux be da be isan-karazany amin'ny lalao toko sy andinina. Jamais dire la vérité. Eto ny ampahafolo-karenanareo a dia izaho toetra am'izany a dia lolaovina ny toko sy andininy a itsetsefana-pino a mitsetsitra tena hoe hatramin'ny tsoka mihitsy tsy atsafina ny pino tonga mouton dia mampalahelo fa be da be no maty sady very fanahy andevo mpanota, andevonota en même temps mandoa écolage victime amina zavatra ohatran'izany. Ratsy ny afera satria ny fahamarinana tokony ho toriana tsy toriana de aller voir l'état de corps, état d'esprit, état d'âme ny vahoaka malagasy am'izao vanim-potoana izao. Misitraka mpampandeha fitombenana satria ny zavatra nitoriana taminy, jamais la vérité, jamais ny fiainana mandrakizay, jamais hoe mofinaina Jesosy Kristy fa pozitivena zay afaka pozitivena amin'ny soratra masina, ohatra hoe tahiny ianao raha miditra aho, tahiny ianao raha mivoaka, ianao dia zanak'Andriamanitra, ianao dia feno fanamasina, ianao dia pozitivena zay toko sy andiny afaka pozitivena ao amin'ny baiboly, fa tsy ao mihitsy lay hoe édification restauration mandratsana mananatra sy ianao la Bible toko sy andiny ratsy ny afera satria vokatr'izay dia very fanambola velona ny zaza ny taranaka malagasy. Ary ny zava-misy a dia mpino religieux ny betsaka, mpino étiquette Jesosy Kristy na hafa ny betsaka, tsy mena kisoa misaron-doha, mpino katolika mandrakizay mialatsiny am'izany anara-piangonana voatonona izany na hafa fiangonana sokony zany ny batisa sitrika tete zany no akanjon'ny mpino. Ratsy ny afera, ratsy ny afera satria rehefa maneno ny trompetra farany zay efa maneno fa am'ilay tena hoe au point final ny anjely zay vao fidy mitsoka ny am'izany hovaina ao anatin'ny ray mpimaso isika. Ratsy ny afera dia raha ataony statistika, nisy an'ilay pastora na moka statistika iny hoe 5% malagasy ihany no miakatra any an-danitra fa za je m'en doute, tsy hiteny a, za tsy mpaminany elako lavitra izay zavatra izay a. Ratsy ny afera fa vitsy ary tena vitsy no vonjena satria vokatr'izay hoe tsy zavatra marina no notoriana hatramin'izay a, tsy ny tena baiboly. Ratsy ny afera, taranaka mpisitraka totolona ny betsaka, taranaka mpisitraka fampandihizana fitombenana, taranaka génération ana TikTok a, challenge mampidera vatana ity amin'ny Facebook a. Ratsy ny afera, tena ratsy ny afera, zany no zavatra misy. Ka zany rehetrarehetra izany a efa voasoratra, zay le sasy teny nambarantsika tany am-piandohana hoe Jehovah Andriamanitra mandinika ny vosony fo. Apocalypsia toko faharoa amby roapolo andiny faraika amby ny folo, Apocalypsie 22:11 izay manao ny marina, mbola manao ny marina ihany izy. Zay manao ny tsy marina de mbola manao ny tsy marina ihany izy. Zay mampandihy fitombenana de mbola hampandihy fitombenana ihany izy. Nao ve de mieritreritra fa hoe mahay manova ny odiny ny Ethiopiana, baiboly no miteny an'izany fa tsy za, na mahay manova ny sorany ny léoparde, baiboly no miteny an'izany. Sinon a androany ihany de mahay miala amin'ny ratsy fanaony a ny mpanao politika
zay ao anatin'izany ny mpanova vokatra fifidianana, ireo mpanao antso-jay sy mpampahory vahoaka, ireo mpibody tanin'olona sy ny sisa rehetra, mpanolana. Sinon tout de suite ireo de hoe andeha anao tsara. Tsy mahay manova ny odiny ny Etopiana, tsy mahay manova ny sorany ny Léopard. Voasoratra zany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny faraika ambin'ny folo. Ny mpanao ny ratsy de mbola anao ny ratsy andreo. Ary mbola noy anao an'izany ratsy zany reo. Ny olona maloto mbola ialoto ihany izy. Vao maika izy miamaloto. Izay tsy marina de mbola vao maika izy anao ny tsy marina. Zay ny conclusion ny zavatra ambaratsika ratsy ny afera. Izay manao ny marina kosa de mbola manao ny marina izy. Zay masina de mbola masina ihany izy. Makany am'izay zany ny tendance ny indicateur am'izao vanim-potoana izarantsika izao ratsy ny afera. Malgré hoe ratsy ny afera, miasa eo ambonin'ny zany rehetrarehetra izany Andriamanitra tsy to. Izay kosa no mahavelom-panantenana. Isika izay manana ny esprit de discernement de mahita an'izay. Andriamanitra tsy azo vasivasina, izay Andriamanitra tsy azo vasivasina izay de efa misy faminaniana voatahiry. Izay no mahafaly, izay no mahavelom-bolo ary zay no mahatonga anay tsy mitsahatra mizara foana satria ato anatinay, ato anatsika izay fanantenana izay mampatsiahy foana ny am'izay hoe ratsy ny afera izay ratsy mbola miaratsy saingy eo ambonin'izay kosa dia misy salut ngeza be mihitsy balance le izy de plus en plus ratsy lay ato amin'ny ilany, de plus en plus hitanao ny atsaran'ilay ato amin'ny côté ilany. Teraina ny tompo. Zay no afaka ifampiresantsika androany mirahasoa tianao Jesosy ratsy ny afera, miaratsy zao fiainan'izao. Mirahasoa antsika rehetra tianao Jesosy. Mankasitraka. Eloma tompoko.